Totosa io marain'io tetsy Betongolo kosa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny sekretera-panjakana miadidi ny gendarmerie Pyrénéenne ny général Paza Didier Girard sy ny général Randria Mahavalso Razafin-Dramaintso Girard. Io marain'io natotsaina teto Betongolo ny fifamindram-pahefana izay natao teo amin'ny sekretera-panjakana miadidi ny gendarmerie Pyrénéenne teo aloha ny général Paza Didier Girard sy ny vaovao ny général Randria Mahavalso Razafin-Dramaintso Girard. Manao ny fahavonona tsy farany nandritra ny lanona izany. Voaraiko ny hafatra sotrodrano nomenao na le manokana nataontsika na le voateo ary misaotranao era-tsainaho ka ho setriny dia tokony omeko fa tsy hoavalako raraka tany ireny. Manaraka izany dia amin'ny anaran'ny gendarmerie ray manontolo sy amin'ny anaran'ny tenako manokany no aleonay sorana anao tamin'ny zava-bitanao nandritra ny fotoana na sekretera-panjakana anao mididiny gendarmerie Pyrénéenne. Tetsekina dia nitsodrany sega vaovao ihany koa ny général Paza Didier nahavita be amin'ny asany tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny gendarmerie. Dia asa ohatran'ny sport izy ty fa somary hafahafa kely 5 mm izy ty efa nataoko raha lany 3 mm 2 mm izy ataonao za sy raha fa raha mbola mpanaoviny olona 5 mm anao avy eo mbola vitanao fa dia tsodrananao ny zokolanao sotra besaka to. Marina fa dia revitra voalohany teo anivon'ny fibaikona ny gendarmerie no andraikitra no tantany ity sekretera-panjakana vaovao ity alohany manendrena azy ho tompony andraikitra voalohany ao amin'ny gendarmerie Pyrénéenne izany.